Anisan'ny feo mandeha ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanoloana mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta manoloana izay indrindra manana ny fanazavany ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Coly Roger nanambara moa ny tenany fa ilaina fandinihana lalina ny mahakasika izay fanapa-kevitra izay. Londra manimao hoany fa mbola hoteneniko aminao rehefa tonga ny fotoanany dia mbola iresaka ihany tsika remaniement. Ny anarony dia zao remaniement ohatra ny hoe rehefa misy remaniement dia vita daholo ny zavatra rehetra. Aoka aloha rehetrarehetina tsara inona ny antony nanaovana remaniement ohatra ka misy ary inona ny zava-tombotsoa hoentin' izay remaniement zay. Zay dia mitady fieritreretana tsara, mitady hoe inona no zavatra tokony atao fa aza manantena hoe hisy miracle fa ny fandrosoana dia avy amintsika rehetra, avy aminay gouvernemanta, avy aminareo mpanao gazety, avy amin'ireo mpiasa mpitarika sarety any an-dalana, avy amintsika rehetra ny fandrosoan'ity firenena ity fa aza manantena ohatra hoe hisy manina zany hoe entina avy an-danitra tampoka dia vita daholo ny zavatra rehetra zay.